Shalom, miarabantsika amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo, velona fiainana Nazareta, nahatratra dia androandroany ity indray hivavaka alohantsika. Tompo rainay tsara indrindra ho mpanjakany mpanjaka, Tompony Tompo any amin'ny avo indrindra ianao, mankalaza midera anao, mankalaza anao foana izay Jesosy, indrindra ny amin'ny hazo fijalianao izay nijalianao nitondra ny mafy ianao, ka tonga Jesosy anambara ny zavatra nasehonao ay omaly Jesosy, ka zio Jesosy ny fonay mba hatsapa ahalala fa niaritra ny mafy tokoa ianao nitondra ny fahotanay, ka dia misaotra Jesosy mitenena aminay amin'ny vahoakanao, amin'ny tenako, misaotra fanay masina ny nofoko hietry fa ianao no hisandratra. Alleluia, amen, amen. Ny ijoroko vavolombelona eto moa zany ny zavatra hitako omaly zany raha nivavaka en live tato amin'ny YouTube zany dia tato amin'ny YouTube zany dia nandeha nivavaka dia teo amin'ny alohan'ny hiditra mivavaka fadikanina zany dia nalefako ny hira crucifié iny zany nalefako, dia fan anglais, dia za mihaino an'ilay hira zany sady mipetraka zaho, dia tampoka tao zany za mihaino an'ilay hira, tonga dia nahita sahalan'ny fahitana zany image mandalo ohatr'izao masoko, dia hitako le tanana, le tanan'i Jesosy zany sahala le tanana zany fantsihina le tanana, mifantsika zany le tanana, dia mahita koa ny lohan'i Jesosy satroka, za mandany hoe misatroka tsilo, halleluia, satroka tsilo le lohany, dia le tanany fantsihina, dia le tanany fantsihina eniko mihitsy zany le Jesosy mikika sahalan'ny hoe le izy marary tsapany miditra any anatiny mihitsy le izy le izy anao mamatsika zany, mamatsika azy na mikaravasy azy angamba izy mamatsika azy satria tsy hitako le izy, na le olona mikaravasy na izy le ao amin'ny hazo fijaliana ve le izy, fa ny zavatra tsapako sy hitako zany izy mahatsapa tena mikorina zany, tena maharary ny ainy manontolo satria anao velona ohatr'izao fatsihina na kapohina amin'ny karavasy zany. Dia iny zany nandalo aminazy sady tena tsapako ny ainy any anatiko le izy no tonga dia niteny amin'ny teny tsy fantatra be za, dia taitra za rehefa avy eo. Alleluia, amen. Dia teo koa rehefa nivavaka zany aho tamin'ny omaly daholo zany rehefa nivavaka dia eo amin'ny zanak'ondry vavaka zany fangatana ny rano zanak'ondry, dia sahalan'ny mahita olona manodidina andeseza fiandrianany ray, dia mahita olona anankiray mandohalika izy dia manisy satroboninahitra eo amin'ny lohany, izy le olona le sasany tsy hitako zany fa mandohalika tao, fa izy hitako zany amin'ny satroka manao an'io sady ondroka zany mandohalika, zareo tsisy mitsangana fa mandohalika daholo. Dia amin'ny vavaka fangatana sy fanomezam-boninahitra ny amin'ny zanak'ondry zany, dia iny aho zany taitra zany aho hitako le izy zany sahalan'ny image eo amin'ny masoko. Alleluia, ka voninahitra ho an'i Jesosy zany fa mampalala zavatra antsika izy ary manokatra ny masom-panahintsika, dia tahiny Jesosy daholo tsika tokoa, dia mirary soatrany azadino ny fotoam-bavaka antsika, alim-bavaka an'io dia fanazavana ny amin'ny fijoroana vavolombelona omaly, fanazavana ary idirantsika mivavaka ihany koa. Tahiny Tompo daholo tompoko, amen.